tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Ome fiadanagna ireo magnantegnanao ry tompo, engane ho masinteny ny mpaminagny, eno ny vavaky Israely mpanomponao sy vahoakanao. De faale miarabatsika mpagnaraka tsy tapaka ny fandaharagna miainga avy aty amin'ny radio Fagniry, aty amin'ny centre social polyvalent olon-tsambatra lycéen Botovasoa. Niany alahady faefatra amby roapolo tsotra mandavantaogno amin'ny tongby de toloran'ny eglizy loahevitry atsika niany dia ny hoe misy asigny ny fijaliagna. Arahantsika ny toroteny sy fampianaran'ny ray aman-dreny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson amin'ity fankalazagna ny alahady niany ty. Fa alohan'izegny itandregny ireo vakiteny telo aroson'ny fiangonana ho antsika niany atsika. Vakiteny masigny voalohany, bokiny izay ampaminagny toko fahadimampolo. Nosokafan'ny Tompo Andriamanitra ny sofikio, ary tsy mba nanohitra aho na nihemotra akory. Natolotra tamin'ny pikapoka ahy ny lamosiko, ary tamin'ireo nanongotra ny volondavako ny takolako, ary ny tavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy naketraka ahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Akaiky le manamarina ahy, iza no handatsaka anohitra ahy. Aoka ifanatrika isika, iza no anohitra ahy. Aoka izy ankaty amiko, ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka iza no hanameloka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorany ane Andriamanitra.
Maria Zimanalezidadiri Tamini amure Tane tukuni bunzi Nikwe Nindugu Sauni yazinanyaju Tansaka Mungu ni faha kadeshana Zuritifa uina Bitebi Indolitadi ni tukuni ansulenara Nikwe Nindugu Tumpumianta sitena marina Zimangura kantikia Armire volutuja Punyana lemide indu panua tatahi Nikwe Nindugu Katukia Kenaukini tumpukare asuabini Zimanafakana Pelu na zimba ufahati Zimba tumani na mifenu ni masu Nikwe Nindugu Tini yaumba hamida Sintafituri na ewa na teani Suko velu ninjai Ikwanemani taraju Sana ninamuzi ya inarumeni fanari Nikwe Nindugu Ratunyauta mfauli nishika Eti hivi tarifanza kana demanta Ratunyauta mfauli nishika Eti hivi tarifanza kana demanta Valteny masiny faharoe taratasiny masinda Jakoba apôstôly toko faharoe. Ry kristianina havana, raha misy olona milaza azo manampinoana nefa tsy manana asa, inona no soa ho azony? Moa avonjy azy va izany finoana izany? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sy tsy manan-koanina isanandro ka ilazany iray aminareo hoe mandehana ampiadanana mamindroa sy mivokisa nefa tsy omeny izay ilainy vatany, inona no soa azony amin'izany? Mba toy izany ihany koa ny finoana raha tsy ombanasa izy dia tena maty mihitsy. Amaly koa ny olona hanao hoe ianao manampinoana ono ary izao manana asa koa. Asehoe ay hoe ny finoanao tsy misy asa ary izaho kosa haneo aminao ny finoako amin'ny asako. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marika ao amin'ny toko 9. Tamin'izany andro zany, i Jesua sy ny mpianany dia nakany amin'ny vohitra manodidina ny Cesare Filipo, ary teny andalana dia nagnontan'ny mpianany izy nagnano hoe ataony ologno iza moa ao, ary reo namaly azy nagnano hoe i Joany Batista hoy ny sasany, i Elia hoy ny sasany, ay anankiray ampaminany hoy kosa ny sasany.
aroa izy tamin'izy ireo, fa ianareo kosa manao ay ho iza. Dia namaly Pierre ka nanao taminy hoe ianao no i Kristy, ary norarany mafy izy ireo mba tsy lazalaza azy naminiza naminiza. Tamin'izay nambarany tamin'izy ireo fa ny zanak'olona dia tsy maintsy jaly mafy sy atosiky ny lohologno mba milohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalagna ary ho vonoina fa hitsangana indray raha afaka teloagna, sady nataony mazava tsara ny filaza izany. Dia nentiny Pierre ny tanila izy ka noteneniny mafy, fa niodina nijery ny mpianany izy ary niteny mafy any Pierre hoe miala amiko ry Satana, satria tsy mihevitra araka n'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelogno. Dia nansony ny vahoaka mba amin'ny mpianany ka nilazany hoe raha misy te hanaraka ahy, oka izy andany-tegnany sy hitondra ny azo fijaliagna ka hanaraka ahy. Fa zay te hamonjy ny eny no avery azy, ary zay afo azy no ny fitiavany ahy sy ny evanjely no amonjy azy. Izany are ny tenin'ny Tompo. Teny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, naverimberitsika matetika fa izao mandavataona izao dia fandaliana-ponoana mba ho latsapaka amin'ny fiainantsika tokoa i Jesoa, ka mandinika ny fiainan'i Jesoa itsika, mandinika ny fampianarany, mandinika ny fomba fiainany, mandinika ireo famantarana asehony, ka tahaka an'ireo apôstôly amin'izao alahady tsotra fa 120 mandavataona dia tsy maintsy misy fotoana anambarantsika amin'ny fiainantsika iza marina moa i Jesoa ho antsika, mba ahafahantsika iroso lalindalina koa amin'izay maha-kristianina, izany hoe maha-panaradia any Kristy antsika, fa tsy anarana entina fosiny io fa mahatonga asika iray aina ola raika ao amin'ny Kristy, mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Araka ny averimberitsika matetika dia ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka i Kristy zany ny loharano sy fototra n'izay maha-kristianina izay. Ka izay indrindra ary amin'izao alahady tsotra fa 420 mandavataona ny vakiteny telo dia mametraka asika lalindalina koa amin'izay valiny fanontaniana izay. Ary eto moa dia setrasetra sy aritra ihany fa ny toko fahavalo amin'ny masinday marika no vakitsika, ka fantatra asika fa 40 ny tokony ny tokony ao amin'ny evanjely ny masinday marika, ka raha manao kazy fohifohisika dia eo ampovoany mihisy zany izao vakiteny vakitsika amin'izao alahady tsotra fa 420 mandavataona izao, ka nametrahany Jesoa araka ny voalaza teo hoe ataonareo izaho. Ary manomboka hatreto izy dia miditra lalindalina koa amin'ny fampianarana mikasika an'izay fiainana miaraka amin'izay. Raha nampianatra izy hatreto hatramin'ny toko fahavalo zany, nampianatra ny momba ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary ny tsy hoe nampianatra nanao kobakambava fosiny fa nasehony tamin'ny asa izany, tamin'ny fanasitranana, tamin'ny fandroanany demony, ary indrindraindrindra nasehony koa ary nambarany mazava ny momba azy. Ka tonga ary ny fotoana araka ny lazaisika teo, tonga ny fotoana tsy maintsy anambarana ny iza marina moa izy, anambarana an'izay finoana izay. Dia fantatra sika ary fa i
piera no ny solo anireo rahalany ka nanambarany finoana. Fa alohan'izay dia nambarany Jesoa fa misy maro ny ambarany ny olona momba azy. Fantatra sika zay, misy ny milaza hoe ianao no Elia, Joan Batista, ary dia fantatra sika fa mbola miseho zany fomba filaza izany amin'izao, ary misy karazany maro ny fiheverany hoe izao Jesoa izao sy izao, ary dia ho asika miaino an'izao fampianarana izao, ho antsika siraikiraiky izao ianao isika ziaby iza marina i Jesoa ho asika. I Piera moa tena maly tsy miambahamba izy, ary efa enosika moa zay tamin'ny famakinany Joany 4 nanambarany finoana izy fa ianao no Kristy, zany hoe Mesia, ianao no mpamonjy, ary ianao no ny mitondra amin'izay lalam-pamonjena izay. Dia fampianarana lalina ary nataony Jesoa tamin'izay dia niteny izy fa tsy avy amin'ny sainy ny olona fosiny famalin'ny Piera, fa avy amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Raha izy nilaza hoe ianao no Kristy, ary nambarany tamin'izy ireo ihany koa fa tsy maintsy izaly izy. Ary zay no fampianarana fahaloha ny averimberisika matetika, ary indrindra moa tamin'ny filan-kevitra pastoraly fa sy tany malemy anorena mpangady ho isika ny finoana, fa tany lonaka iasana ny fahasoavan'Andriamanitra ka mitondra antsika amin'ny famonjena. Ka io tany lonaka io no iasan'ny azo fizalian'i Kristy, ambarany Jesoa amintsika, ambarany amin'ireo apôstôly, fa ho izy tsy maintsy mizaly mafy sy atosiky ny loholona mba ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary vonoana fahaizako velona. Tsy tantisika zay, ary dia izay no nahatonga any Piera ny anso any Jesoa mangingina mba andesy lahatra azy. Fombatsika ihany koa izay, kanefa enitsika sara ny navaliny Jesoa, satria zay ny antondiany: miala amiko ry Satana, satria tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Ka izay indrindra ry kristiana havana, izay ny fotom-pampianarana amin'izao alahady 420 mandavataona izao. Aoka isika ahasapa fa ny fiainansika dia fiombonana tanteraka amin'ny Kristy, ary izay ny finoana, izay le mahatonga antsika nilaza teo am-piandohany hoe tsy maintsy misy fotoana isafidianana, ary amaliasika mazava iza Kristy. Amin'ny confirmation moa no anatanterahana an'izay, fa amin'ny fiainantsika andavanandro no tsy maintsy anehotsika an'izay, ary zay no mahatonga antsika milaza hoe fampitraofana ny finoana sy ny fiaina andavanandro. Ka izay no tiany masinday Jakoba amin'ny vakiteny 2 raha milaza izy hoe ny finoana sy arain'asa dia pokaty. Marina, sy ny asa no mahavovonjy asika fa ny finoana, kanefa ny finoana dia mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, ka oka anana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra isika. Ary zay no nahatonga nofo any Jesoa eto anivosika izy, sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika. Ka noho izany marina, sy ny asa no mahavovonjy fa ny finoana. Fa ny finoana nefa araka io afatry masinda Jakoba io dia finoana ivelomana, satria matoy anao kristianina dia mpiombonantoka amin'ny Kristy mpiarabelona amin'ny olona ianao, ary sy inona nefa no lalam-pamonjena
nentin'ny Kristy, ary io no ambarany Isaia mpaminany amin'ny pakiteny voalohany, ary izy no lazainy i Jesoa ny lalany azo fizaliana. Inona moa ity azo fizaliana ambarany Jesoa amin'ny mpianatra ity, sy inona fa ny fahafoizana mahafoy ho an'ny hafa isika, ary miala ny aintsika zay farany ny sarobidy indrindra, ny fahafoizana io, ary zay no mahatonga sika fahafototra, toe-panahy fototra reo 5F lazaisika ka ny fahafoizana fanolorana ny aintsika anasoan'ny hafa, ary dia mitaky fahasahina izay no lazainy i Jesoa amin'io evanjely hoe fa izay te hamonjy ny ainy no havery azy, ary izay hafoy azy no ny fitiavany ahy, sy ny evanjely no hamonjy azy. Dia izay tokoa sy maintsy manana fahasahina isika, sy maintsy manana faharetana isika amin'izay ezaka ataosika, amin'izay fahafoizana ataosika zay, ka hatonga sika andray atanana tanteraka ny eglizisika. Izay le afatry ny filan-kevitra pastoraly ka okarisika iombona bebe koa amin'ny Jesoa rehefa nany Andriamanitro engany ho fenony fisalovanao sy ny fahasoavanao izahay, mba ahatonga anay koa hiaino bebe koa ny Jesoa andray ny afatrany, ary dia hivelona azy eo amin'ny fiainanay, ka ho vonina hanavao ny toetranay izahay, hanavao ny fiainanay, ka ahatonga anay ho génération mpanorona tontolo iainana izay ahafanay mampivelatra ny mahaolona anay, ho mpanorona tontolo-piainana anjakan'ny rariny sy ny isiny ifanasoa, ka hikasaka zay fiadanana eo anivonay, ary ampizoro tontolo-pinoana anampy anay izoro hitondra ny azo fizaliana, na dia amin'ny fotoana sarotra azy zany, fa indrindra io no anambaranay fa miombona aminao tokoa izahay, ampio ary zahay ahay hitondra ny azo fizaliana eo anivon'ny fiainanay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul